Fa ao anatin'ny vanim-potoana tahaka izao ihany koa dia miparitaka ny loto izay mitondra aretina samihafa. Tafiakatra 7 ary moa ireo olona namoy ainy vokatry ny valan'aretina pesta araka ny fampitam-baovao nataon'ny ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka Distrika 9 eto Madagasikara no ahitana ny trangan'arentina. Nambaran'ny ministera kosa fa efa voafehy ity valan'aretina ity amin'izao fanadihadiana ary. Tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nataony dia nitondra fanazavana mahakasika ny firongatra ilay valan'aretina pesta ny ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Hatretony raha ny fanazavana dia mitotaly 7,700 ireo trangana pesta hita tamin'ny Distrika 9 teto Madagasikara dia mandry tsara, sonerany vongo, ikongo, tsirono mandidy, kialamavony, moramanga, andilamena ary manjakandrina. Raha ny fanazavana dia marary ny isa 7,70 tamin'ireo voany ity aretin'ny ity no namoy ainy. Efa voafehy moa ny fiparitany ity valan'aretin'ny ity araka fampitam-baovao nataon'ny ministera Fahasalamam-bahoaka. Olona 3 izay marary n'ity valan'aretina pesta ity sisa no manaraka fitsaboana ao tsirono mandidy amin'izao. Raha ny fanazavana ny fahatarany fahatongavan'ireo marary eny anivon'ny pahasalamana sy ny tsy fahafantarany Fahasalamam-bahoaka ny fepetra tokony raisina manoloana ny fisian'ny trangan'aretina toy izao no isan'ny nanamora ny fiparitany ity aretina ity.